vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy miaraba atsika miaraka avy mpanaraka ny fandarana indray amin'ity fotoana mahafinaritra be ity atao anatin'ny séminaire atsika séminaire ny tokantrano fampianarana momba ny tokantrano fampianarana momba ny fanambadiana inona ny mahatonga ny mpivady misaraka inona ny mahatonga ny korotana tokantrano inona daholo ny olana inona ny mahatonga ny olona tsy mety mahavanina tokantrano olona manao ahoana no tsy anana tokantrano mandrakizay ary tsy maintsy hisarabady mandrakizay tsy mety havanina tokantrano olona ohatrany ahoana izy ireny hoenaratsika ato daholo zany rehetrarehetrany ary anisan'ny lehibe izay hoenaratsika ihany koa dia ny hoe inona ny vahaolana raha toka efa mampirafy ny vadinao raha toka misaraka ny vadinao misaraka aminao raha toka efa mangatsika ny fitiavanao anatin'ny tokantrano ahoana ny fomba hiatrehana an'izany izany rehetrarehetrary no ampianarana atsika eto ary miainga any amin'ny fototra mihitsy tsika izay ianarana ny hoe ny fototra lehibe anisan'ny teny ianarana eto dia ny hoe ahoana ny fomba hisafidianana ny olona ho alaiky vady ahoana ny hisafidianana ny olona hakavady hivavaka alohatsika mialohany hidirako amin'izay loha hevitra be izay misaotra indrindra tompo fa dia manakolazaina aminay no ary manakambara aminay mananjavatra ho tenenina aminay ary mananjavatra ampianarina anay mitenena Jehova o sokafo ny vava mimpanomponao ary apetrao mbava mimpanomponao ny teninao misaotra tompo amen romanina toko fahavalo novakitsika romanina toko fahavalo andininy faefatra ambiny folo izay ianaratsika androaniny hoe ahoana ny alalako fa vady avy amin'Andriamanitra ty vadiko ty ahoana no afahako mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra ty vadiko ty romanina toko fahavalo andininy faefatra ambiny folo manao hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra averiko indray mandeha ny voalaza ny baiboly fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ny fanambadiana no fiainana lava indrindra amin'ny maha-olombelona ny fanambadiana no lava indrindra amin'ny maha-olombelona eo amin'ny fiainana maha-olombelona zany dia raha ohatra hoe ny fahazazan'ny olona dia manomboka izy voateraka izy ny zaza hatreo amin'ny fafito taona na eny taona eo amin'ny eny taona eo ny fahazazan'ny olombelona iray na fito taona raha lava indrindra manomboka eo amin'ny fito taona ny olombelona iray dia efa tsy zaza ntsony ny filazantsika azy fa ankizy manomboka izy efa ankizy kely ozytsika iny misy ankizy vavy iny misy ankizy lahy ny lazarina fa ankizy lahy izy dia efa manomboka eo amin'ny fito taona miakatra raha mbola mitentsika hoe zaza iny misy zazalahy kely dia zazalahy kely mety hoe 2 taona 3 taona efa taona hoe zazavavy kely fa rehefa fito taona miakatra izy dia efa ankizy ny filazantsika azy hatreo amin'ny 5 taona eo zany hoe entre fito taona hatramin'ny 5 taona eo amin'ny 20 taona eo zany ny mahakizy ny ankizy ny fatanorana koa dia manodididina fito taona eo
sy manodidina 7 taona 20 taona zany hoe manomboka eo amin'ny 4 taona eo ny olombelona ray ny tanora 4 taona na 5 taona hatreo amin'ny 20 taona 20 taona moyenne tsika malagasy angamba eo amin'ny 20 taona eo na 20 taona tsika manambady zany hoe eo amin'ny 1 taona eo koa na 7 taona eo ny fahatanoran'ny olona zay 1 taona na 7 taona ny fitambaran'izay eo amin'ny 20 taona eo na 20 taona tsika mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny de mandalo kely fa ny manambady tompoko tsy 1 taona tsy 7 taona tsy 10 taona tsy 20 taona misy olona manambady ao anatin'ny 70 taona izy manambady misy olona 50 taona makalaza ny jobily taona ny fanambadiny 50 taona zany hoe efa ny 70 taona mahery ary misy olona raha mahatratra 20 taona izy mivady de eo amin'ny 80 taona mahery eo zany ny fanambadiny kotio am'zany fa lava be ny fotoana ny fanambadiana ry avy lava be tsy 1 taona tsy 7 taona tsy 20 taona fa tena lava be ny fotoana anambadian'ny olombelona iray ka raha eo ianao ny maimaiky anapa-kevitra de idirana angano ozy izy tsika idiran-dozy ianao raha ho anatin'ny 2 andro renao ny manapa-kevitra na misy mikotikoti kely eny amin'ny arabe misy mikitikitika mitsitsitsy na mahitahitakizy vavy ety amin'ny eo amin'ny arean'ny bus miaraka aminao arean'ny bus tratrany orana ka tataitreo ty raha miresaka nyty fampianarako androany ty de tsy natao ho an'ny jentilisa izy ty lofa mariako foana natao ho an'ny zanak'Andriamanitra ary reo zanak'Andriamanitra tena efa niova fo reo zanak'Andriamanitra efa nateraka indray zanak'Andriamanitra tena mahatsiaro fa olom-bovonjo ny resahako eto fa raha olona jentilisa ianao na olona tsy bivavaka tsy mahasoa anao mijery an'ity fandarany ity satria toe-tsaina samy manany ny azy mihitsy ary safidy samy manany azy mihitsy tena tsisy idiranao mihitsy ty toroteny ty raha ohatra ianao ka olona tsy mivavaka laha ny andro itsikera fotsiny eo ianao de arary fo eo ianao fa mahasoa anao raha tsy mijery an'ity fandarany ity kory fa raha tena pino ianao ka zanak'Andriamanitra de iresaka momba ny fitarian'Andriamanitra androany momba ny fitarian'Andriamanitra amin'ny fomba fahazahoana vady fa tena tsy ara-baiboly ry havana ny hoe nahita kizikizy vavy ianao teny ambony bus de ny rairay toerana taminao to de eo de mifampiresaka izy ndry mody firy taony ry de iny defa hoe vady de tampotampoka eo de tonga defa hoe izy seho defa mifampikotikotiny de iny keo anao de miditra koa tandremo tsara raha zanak'Andriamanitra ianao tsy zany ary tsy zany ny lalana tokony andehananao raha isakavady anao na isafidy vady efa nisy fampianarana be da be tamin'ny herinandro miresahantsika momba ny hoe toetra tokony ananan'ny lehilahy na vehivavy zay akavady anao fa androany hoe tena iresaka mihitsy momba na tontolo ara-panahy ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra inona ny dikan'izany raha tena zanak'Andriamanitra isika de mila tarihan'ny fanahy masina mila fanapahan-kevitra mila fotoana lavalava kely ry havana rehefa hiteny vehivavy anankiray ianao hoe ho alaiky vady na rehefa misy lehilahy miresaka aminao hoe haka vady anao de aza maika anao oui aza maika anao non aza maika anome valim-panontaniana mangata aloha ny fanahy masina andana mifady hanina ndana manao alim-bavaka mangata famantarana amin'ny tompo andana manaova fa tsara fanolora-tena tsara averiko andana mivavaka sy manamasy tena ary manao fanolora-tena tsara hoe Jesosy anao a tompo te ho any an-danitra te anaraka anao misy olona miresaka amiko tompo te hakavady Jesosy izy
ome famantarana tompo, ome famantarana avy aminao sa tsy avy aminao io lehilahy io. Ohatr'izay koa anao raha lehilahy, misy ankizy vavy Jesosy mahataitaitra ny foko, tsara tare, manana master to, zanaka dokotera, tena ohatrany mba tena metimety amin'ny foko sy ny saiko Jesosy. Ome famantarana tompo raha avy aminao io. Melohany resahako aminy, melohany anaovako demandena mary azy aminy, melohany torizoko toriko fitiavana azy, melohany anaovako je t'aime anazy tompo. Miangavy anao atompo me famantarana. Izany le hoe mangataka ny fitarian'Andriamanitra. Izany le hoe mangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy tratrany coup de foudre. Ka tataity ao vao mahita ny bika aman'endriny, mahita ny bogositeny, mahita ny motoany, de mivanitinitika, de misangisangy, de taitaitra, de mihetsiketsika daholo ny any anaty any, de tsy zany ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tsy natao anao an'izany ry tanora. Mila manana fahatoniana tsara. Afaka mitsikitsika amin'ny olona ianao, afaka mitsikitsika amin'ny vehivavy, afaka mitsikitsika amin'le tanora zazalahy, fa mila manana fahatoniana tsara. Aza maika hiteny, aza maika mivaly teny, mangataka aloha, ary tsy ao anatin'ny ray mandeha, tsy vavaka 2 andro, tsy vavaka herinandro, varavakely ny 2 volana. Mivavaka tsara ianao, mangataka ny fitarian'ny tompo tsara ianao. Raha avy aminao Jesosy ny lehilahy iny, de ome famantarana tompo. Mifady hianina, manamasy tena. Mety misy lehilahiko 2, lehilahiko 3 manangataka manao demandena mariage ianao. Ary zany ny ampahirezako atsika tanora zazavavy aloha ny resako voalohany. Raha mbola mianatra ianao ka classe de seconde ka mieritreritra analabaka, ary raha classe de terminale ianao na efa première année, ka hoy zany hoe za rehefa any amin'ny 5e année vao anambady, de tonga de catégoriquement lavo refusio, ino zany zay refusio, lavo. Mila manana fandavana ianao, manao non, manao tsy, mbola mianatra ka tsy afaka hiaraka aminao, mbola mianatra zao, mbola tsy miditra amin'izany fiainam-pitiavana zany. Raha ohatra ianao rahalahy ka mbola fantatra hoe mbola andeha ho any an-dafy, hianatra any an-dafy, aza miaraka amina vehivavy, sady mampijaly an'io vehivavy io ianao no mampijaly tena. Banjino aloha ny fianarana, fa rehefa tapa-kevitra am'izay ianao hoe amin'ny herintaona anao anambady, afaka 10 volana anao anambady, mangataha amin'ny tompo am'izay. Jesosy me ho any vehivavy vady sahaza ho ahy. Ny fanambadiana de tady dio fa Andriamanitra no namorona azy. Andriamanitra no niteny any Adama hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy ka hanaovako vady sahaza ho azy. Tsy Adama no nisafidy, tsy Adama no nitady, fa Andriamanitra no niteny hoe hanaovako, omeko vady sahaza ho azy Adama. Rehefa fantatra ao am'izay hoe fotoana tokony hanambadiana, fotoana tokony hanambadiana, afaka herintaona am'izay anao hanambady, efa stable amin'ny fiainanao ohatra, de miteny am'izay ianao am' Jesosy, tompo mivady sahaza ho ahy, mivady sahaza ho ahy, le vady avy aminao mihitsy tompony ilaiko, le tena avy aminao Jesosy. Fa ambarako aminao rahalahy, fa mivavaky ianao 2 volana, mivavaky ianao 2 volana, meo atompo le tena avy aminao, asivo famantarana tompo, fa tena omena Andriamanitra anao hatramin'ny alavany, hatramin'ny bika aman'endriny, hatramin'le tena tianao, hatramin'ny fitondran-tenany, hatramin'le nieritreretinao mihitsy, de omena Andriamanitra anao zany.
le vady ifampitatananao any an-danitra, le vady tena ifanoana aminao, le vady tena avy amin'Andriamanitra tsy ampijaly anao, tena le mivavaka ianao tompo, mila namana, mila vady a mangataka amin'ny fitarefany masinao a, tsy mila tataitra, tsy mila tataitra hoe tampotampoka mahita ankizy vavy etsy manjamanja de fa kitikitihana daholo, etsy ana de kitikitihana etsy rehetra, fa mivavaka mihitsy aloha, mety mahita ankizy vavy be dabe anao am'choral ao am-piangonana, mety misy le vehivavy be dabe hitanao amin'ny intercession na délivrance, miara-pandraiky mpianatra catéchomène miaraka aminao. Efa niteneko teto hoe tamin'ny herinandro hoe olona mpiara mivavaka ny tsara indrindra, de am'ireo vehivavy be dabe hitanao am-piangonana reo, mangataka ianao tompo omeo famantarana Jesosy, mba tena fa tena omen'Andriamanitra anao io, ary tena hitanao hoe tonga de rehefa avy amin'Andriamanitra io vady io ary avy amin'ny fany masina de misy zavatra mavesatra mihitsy ao am-ponao ao, tsy ndreko tsara, misy zavatra mavesatra ao am-ponao ary eninao mihitsy hoe tonga de ny tompo mihitsy ny mampifandray anareo azy, Andriamanitra mihitsy mampifandray anareo azy, ary Andriamanitra mihitsy tena hoe miresaka nareo de tonga de misy resaka tena tonga de ozy izy anao hoe any am'le goako zany, any am'le mety amiko ny fitondran-tenany ty vehivavy ty, any am'le mety amiko ny toetrany, any tonga de ohatrany tonga de eninao mihitsy hoe mety, ary zay le hoe zay taria fanahy masin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de tsy ao aminao ihany misy any fandraisan-dahatra io, fa ato am'le kizy vavy ihany keo apetraka Andriamanitra ako io, de lasa ohatra ny mety ho azy zany, misy famantaranao men'ny tompo anao, mety ohatra eritseretinao io kizy vavy io, eritseretinao tena iny tena ohatran'ny zao tampotampokeo mifaneneny analakely nareo, tampotampokeo tonga de mifaneneny analakely, de miresaka nareo tonga de am'le fomba firesany tena mahafinaritra anao mihitsy, de mivavaka ianao itsy hoe tonga de vao mahita an'io koa tonga de va I love you, tsy zay, mangata ihany famantarana maximum, tompo tena niona tampoko zay tena analakely, tena sitraponao ve, tena za le mbola voanieritseritra tamin'iny tompo, tampotampokeo anahita azy tena isotry, tena avy aminao ve Jesosy ny vehivavy iny, de tsy hoe tonga de eo de tonga de manapa-kevitra be fa aza mbola midemande mariage aloha, aza mbola manao je t'aime aloha, mbola me famantarana hafandray Jesosy, de mety hoe finaritra anao ohatra hoe ankizy vavy malemy fanahy, manana ino izy ty miatra olona, ty fiantrana olona, manampy olona, tampotampokeo mijoro vavolombelona reny ankizy vavy iny fa nanampy olona izy, ty olona izy, ienonao fijorona vavolombelona, tsy ianao no niteny taminao inona ny toetranao maty manampy olona ve anao, fa misy resaka mandeha tampoka ienonao, fa iny ankizy vavy ino ny i Brigitte tena iny aloha de mahafinaritra fa tia manampy olona iny a, eninao tampoka olo-kafa indray no mijoro vavolombelona mahakasika azy, de mety mbola afaka mangataka famantarana hafa ianao, afaka roa mbola roa telo, zay ny tenako anatin'ny ray volana mangata mihitsy Jesosy, manahoana ny fitondran-tenany, rehefa hitanao am'izay fa tena efa mba mipetrapetraka daholo ny famantarana avy amin'ny fanahy masina, le izy koa akory tsy hoe anambady anjely ianao ka hita olona anjely a, tsisy an'izany, rehefa manomboka hitanao am'izay fa tao ohatra ny tena avy amin'ny fanahy masina de eo am'izay anao no miteny aminy hoe mba manam-panirina akavady anao a, ohatrany mba tena tapoky ianao nangataka ny fanahy masina nandinika lalina, fa tena hitako fa tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Rehefa mijery tsika ny tantara ty amin'ny bokin'ny Genesis izay mijery tsika ny tantara to amin'ny Genesis nakanavady any Rebeka, de ny zavatra hitatsika fa i Rebeka tam'izany a, ilay mpanompo rehefa nirahana ho any amin'ny atao amin'ny Genesis toko 720 a, Genesis toko 720 no vakitsika, de eto amin'ny andininy 720 zao ny vaky ny tena, andininy 720, ino ro mijanona eto anilan'ny fatsakana aho, ary ny zanaka vavy mimponina ao an-tanàna mivoaka atsakarana,
koa izay zazavavy ilazako hoe mba harenykely ny sininao isotroko ka amaly hoe izy misotro sady ampisotroko koa ny raha mivanao dia izy ihany nao ko voatendrinao anisaka mpanomponao ary izany no ahafantarako fa nasinao soa ny mpanomponao ny tompoko ary raha tsy mbola mitsahantena izy dia iny ro tamin'ny Rebeka izay nateraky Betuela zanaky Milka vadiny Nahora rahalany Abrahama ny lanjany siny ny teny atsoriny ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virjine ka tsy mbola nisy lehilahy nalala azy ary nidina nakeo afatsakana izy ka nameno siny ny dia niakatra ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe mba ampisotro rano kely avy amin'ny sininao aho ary raha zazavavy misotro tompoko lahy dia nampidininy faingana ny sininy eo an-tanany ka nampisotro ny raha lehilahy ary rehefa nampisotro azy izy dia io koa izy ny raha mivanao koa dia atsakako hosotrony ambara-patapo misotro halleloia ity lehilahy mpanompony Abrahama ity rehefa akavady anisaka zanaky Abrahama dia tsy tonga dia nijabajabaka fotsiny hoe nahitany Rebeka tsara tare mafatifaty kely dia tonga dia nijabaka hoe tena tonga dia ty tsara tare non nangataka famantarana tamin'ny tompo izy ty vehivavy ty ve ty manao asa soa ty manampy olona ty zazavavy ty ve matena mitsinjo olona dia nytenen'le mpanompo ny alalako izy fa tena avy amin'Andriamanitra le kizy vavy dia angataka aminy mba hampisotro rano amme rano ka raha mamme rano izy dia zao ary mampisotro ny ramevako ihany koa mampisotro rano ny ramevako dia izy no voatendrinao dia tonga Rebeka avy any tena ara-potoana mihitsy tonga Rebeka tsara tare tonga aloha zany le hoe endrika ivelany tonga dia hita hoe tonga dia maresy lahatra fa le toetra indray nangatahana amin'ny tompo hoe tena mba manahoana ny toetrany dia nitsapain'le mpanompony Abrahama tonga dia hita teo koa ny toetrany hoe iny fa nanome iny izy ty nanome rano an'le mpanompo dia nanome rano an'le rameva tonga dia hitan'le mpanompo hoe tena avy amin'Andriamanitra dia mbola nisy famantarana hafa ndray koa mbola nangatahany le mpanompo hoe fianakavian'ny Abrahama izy dia any vao mipetrapetraka nisy famantarana maromaro zany zay natonga ana ny teny fa rehefa akavady raha lahy mba tsy hanenenana aza taitaitra amin'ny resaka coup de foudre amina apparence fotsiny fa be da be koa ny lehilahy mpahorin'ny vehivavy amin'izao amparafesan'ny vehivavy fa mangataha famantarana ny tompo avy aminao ve Jesosy ty vehivavy ty avy aminao ve izy io manahoana ny fitoratenany mangataha famantarana ao anatin'ny ray volana mifadihanina ndana manolo tena tsara meo anah mihitsy tompony vady tena avy aminao ifampitatana amiko raha misy olona raha misy vehivavy any mety efa nieritseretanao azonao bika amanendriky ozy izy ianao tsara tare nefa fantatr'Andriamanitra fa tsy ho anao io tsy mety aminao io dia mety ahita nofo ratsy amin'ny vehivavy io ianao hoe ino le vehivavy fa hitanao vocal ino le vehivavy fa hitanao nanompo sampy ino le vehivavy fa mety hoe nanao adalana tao anatin'ny nofo zany dia tao anatin'ny nofo ianao no nahita ny vehivavy io ohatra hoe nanao zavatra tsy nety fa niospotaka dia tsy hoe nofo ratsy zany fa nofo sinina anankiray famantarana anankiray ilazan'Andriamanitra anao fa tsy mety aminao vehivavy io le vehivavy fa tratranao mampiratsy io le vehivavy fa hitanao njangajanga tonga dia fanay masina miteny aminao tsy mety aminao io tsara tareo tsara bika io fa animba anao io vehivavy io dia tokony tonga ianao dia efa mailo hoe tompo efa nomenao famantarana ohatranazy ohatra hoe tamin'ny zanaka amin'ny vadiko nangataka amin'ny vadiko tena nisy fotoana za tsy nieritreritra anazy akory tsy nieritreritra ninina nefa dia nisy fotoana nanofo natao mariazy niaraka taminy mbola tsy niteny ninina taminy fa efa nieritreritra ihany anambady tamin'izany dia ina mivaraikitra ihany tateo reny ny tompo mamety oro lalana fanay masina mamety aridalana hoe ty avy amin'ny tompo ty tsy avy amin'ny tompo azonao ve zany Andriamanitra mamety aridalana zay ny an'ny lehilahy fa raha vehivavy ndray koa ianao dia zao danako fady amina raha misy miteny aminao hoe tiako ianao alaiko vady ianao mahafinaritra na zanaka mpanankarem-be io na bogosy be io ndana aloha miteniteny eny tsotra izy
aleolo mba hivavaka hoe sady tsy miteny hoe tonga de lavo raha ohatra iny efa fotoana tokony hanambady a aviriko raha ohatra ianao ka fotoana efa tokony hanambady fa tsy hoe classe de 3e anao no misy miteny an'izany de hihitsy am'izany hoe aleo aloha niny izy ty antaniny hevitry mifanay masina sy ny tompo raha classe de 3e anao tonga de lavo mbola tsy miditra am'izany aloha hoe mbola mianatra analabe sa raha ohatra ianao ka analabaka ka mieritreritra anao afaka 5 taona vao hanambady de tonga de teneno aminy za mbola afaka 5 taona vao hanambady hoe fa za mbola aka licence aka an'zao de tonga de tsory de lavina mihitsy fa rehefa fotoana ndray ianao fa ozy izy ianao hoe fotoana tokony hanambadiko zao efa tokony efa mety tsara amiko efa 23 ans 24 ans efa 27 ans ka misy lehilahy miteny aminao midemande mariage ianao de aza tonga de manao oui aza manao non ndana aloha mivavaka tompo nisy an'iny lehilahy iny resaka tamiko fa ty ahony izy nisy lehilahy anankitelo zao zareo nyresaka tamiko tamy volany ty tamy ty volana mars ty jesosy ny ray a mpanamboatra moto ny asany fa tsaratsara tarikely ny ray indray zanaka mpanan-karena fa ratsiratsy tarikely ny akiray indray jesosy bebe diplôme sady efa tsara karama miasa atonontonony ihany ny endriny izy am'ireo jesosy ny avy aminao izy amin'izy telo lahy miresaka tamiko ireo fa mbola tsy nanome valy teny any andakina aloha mivavaka ao anatin'ny ray volana meo a tompo zay tena avy aminao mety isy fotoana ianao anofy amin'ny alina ranambavy mety isy fotoana ianao anofy de misy an'le lehilahy anankiray io atao mariazy miaraka aminao ianao feno vavaka tsara iny amin'ny alina tindriko tsara feno vavaka tsara ampy vavaka tsara tena hoe tompo tena avy aminao hoe iza mihitsy am'ireo mety amin'ny alina ianao manofo ny ray am'ireo natao mariazy taminao de tsy midika koa re tonga de avy amin'ny tompo zany fa nanofy indray mandeha mety afaka efatrandro ndray ianao mbola manofy fa nyroandray hoe niteraka ononareo roa de mbola le lehilahy natao mariazy taminao iny any zany zo efa famantarana anankiray fa efa avy amin'ny fanay masina zany ny zavatra nofo mako rehefa miveriny indroa de misy confirmation zay de hitanao koa ny fitondran-tenany izy mety tsotsotra izy tsy de tena hoe bogosy be izy tsy tena hoe anina be fa atontono ny endriny fa hitanao kosa ny fitondran-tenany fa tena hoe lehilahy tsara fa na manana fitondran-tena miendrika mahery mivavaka tonga tampoko ianao ohatra atao am-piangonana mba sendra mba nandalo te hivavaka ianao mandohalika hivavaka eo le lehilahy koa efa hitanao eo anoloana eo mandohalika mivavaka de hitanao hoe tena tsy misy zavatra kisendrasendra na fifandrifinjavatra fa misy planiny tompo de mety iny vehivavy iny lehilahy iny azafady mety mbola nisy famantarana hafa ihany ko mandeha eny 67 eny ianao ohatra ianao rery mandeha ny efa tsisy bus tsisy inona tomobily ny sendra nandalo tampoka hitany ianao de sendra nyfanojo tonga de nampidiriny teo amy devant inona moa zany tsy efa nifanay masina mitarika efa ty mihitsy le izy ianao retsy le rola anankiroa nanao demandena mariage ianao angataka nanao jetem anao retsy ohatrany tsady tsy nanofy an'izy reo ianao tsy hitanao hoe nakaiza ny tsy hitanao hoe naninona de efa mazava be fa misy famantarana zay nomen'ny fanay masina eto de tena miteny ry havana malala ry tanora indrindrandrindra aza maka hevitry ny olona rehefa hanambady na ny hevitry paster ary na ny hevitry mpaminany ary aza manambady ara-paminanina za de miteny azay hoe nisy olona naminany tonga avy any fa nandray faminanina avy amin'ny tompo fa ianao ny vadiko attention fitaky ny devolo zany aza manambady ara-paminanina zany hoe tena ny tompo mihitsy ny efa avy mifady ihanyna fa dia nandray faminanina avy amin'ny tompo fa ianao no zao raha misy olona miteny ianao an'izany ka faminanina ny angany na hoe maminany ny pasteranareo de miteny ny pasteranareo ianao rahalahy ianao ranabavy vadiny ty rahalahy ty aza mitsofoka am'izany ranabavy pozina ho anao zany ny mpaminany am'izao fa be da be ny mpaminany santoko
ary ny faminanina mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoan'izao mety misy marina mety misy tsy marina aloha foana fandresen-dahatra avy amin'ny fanay masina tsy ndriko tsara fandresen-dahatra fa tsy faminanina samy hafa zany averiko fandresen-dahatra fa tsy faminanina resy lahatra ianao tamin'ny alalan'ny famantarana satria anao nahita famantarana tamin'ny nofy nahita famantarana tamin'ny fitondran-tenany nahita famantarana tamin'ny fihetsika nataony de reny ny famantarana fa tsy faminanina de le famantarana hitanao teo amin'ny fiainana no na resy lahatra anao ka natonga anao hakavady azy fa aza manaiky ny tenin'ny pasteranareo sy ny mpaminananareo hoe zao ny tenen'ny tompo tamiko fa ianao ny lasavadiny ty fitaky reny be da be nefa vo fitaka atao anatin' reny betsaka no efa saraka atao ambadiky ny fitaka ohatry zany mampitandrina fa fandresen-dahatra tsara zay ny mahatonga ana amin'ny teny aza maka hevitr'olona akory raha conseil de afaka maka conseil ianao raha conseil avy amin'ny fanay masina avy amin'ny baiboly tsy ndriko tsara hoe torohevitra avy amin'ny ara-baiboly torohevitra omeny mpanompon'andriamanitra azonao raisina fa mifanapaha-kevitra de ianao sy ny tompo sy ny fanay masina rery any averiko afaka mandray torohevitra afaka mandray conseil ianao misy mame conseil ianao rehefa akavady aky olona mpanompon'andriamanitra ohatry zao afaka zao teny koana zao conseil zao zao fampianarana amiko zao conseil fa ny fanapaha-kevitra ianao no manapa-kevitra hoe jesosy olona ohatry ny ahoana zany no alaiko olona ohatry ny ahoana zany ny araka aminy olona ohatry ny ahoana zany ny avy aminao sisisisisisa anaraka any tsika rehefa avy eo fijoroana vavolombelona melohany amaranako fijoroana vavolombelo reo tokantrano zay efa potiky efa rava satria tsika moa de miresaka momba ny tokantrano ary amin'ny sabotsy ho avy izao de ny tenako pasteur tena randriary malala no hitondra ny fampianarana izay toroteny sy fampianarana momba nyty tokantrano ty anomezako vahaolana anomezako torohevitra ary nyreo zay efa tena mikorotana ny tokantrano efa tsy afaka mihemotra tsony ianao fa saingy kosa ny lalakivoana no jerentsika en cours de divorce tokantrano tsy mety mahavanina tokantrano rava foana korotana sinsisa amin'ny sabotsy avy izao a ampianatra ary ivavaka ho anao momba ny tokantrano sy fanambadiana ndao aloha anaraka nyty fijorona vavolombelo ty tsika mialohany amaranako ny fampianarana Vavolombelona ny fomba namonjen'Andriamanitra ny vadiko tamin'izay mbola tovavy dia hitsofoka ao anaty tokantrano mbola tsy mivavaka izy fa efa tao anaty tokantrano amin'izay dia misy fanentana mpanompon'Andriamanitra foana moa ny ampiangonana dia zahako anisan'ny miaraka amin'ireny vehivavy lehibe ny efa bebe ireny zany tena mpanompon'Andriamanitra izy dia manentana foana hoe iozy izy ny vadinao fa tsy maintsy miovy io dia manaraka ny taridaran'Andriamanitra mbola tsy mivavaka izy tamin'izay zany mbola tsy mivavaka izy tamin'izay tena mamy tena misy taona ary ny misy taonany izy any atokotany eny dia bataina ny an-trano dia mandoha mbo fandriana ohatr'izay foana fa za zany nanaraka n'le teny izay mpanompon'Andriamanitra zay mivavaha foana fa dia ahoana ny namonjen'Andriamanitra azy amin'izay tena namijeny anazy amin'izay voninahitra ho an'ny tompo fa taty-aoriana moa nisy ny lalana ny zorana dia tonga tato amin'ny fiangonana vao amioloko tamin'ny 2012 dia lasa mpanompon'Andriamanitra izy isaorako any tompo miaraka amin'ny ankohonana efa tena vavaka tsara izy efa tena izy indray ary no mitarika fiangonana ny afaritra mahavelona Nandro an'Andriamanitra ny joroako vavolombelona fa tao tamin'ity fiangonana ity no nanovan'Andriamanitra amin'ny fiainako dia vadiko ihany koa taloha tena misotro taoka dia mamono za raha sakana mihitsy rehefa mivavaka aty fa arakaraka ny tenany anahy dia vao miamby sisika amin'ny fito sasana dia tonga tenenina hoe aza mivavaka aty teneny mihitsy sady mamono izy no misotro
mamony izy taloha dia misotro dia za zany sisika mivavaka foana be dia be ny fiangonana efa niteteziko fa tato naresy lahatra dia vadiko mbola tsy mivavaka mbola tsy mivavaka izy am'izao tsy mivavaka izy am'izao fa hitako misy hoe tena le vavaka ataoko aty le herin'Andriamanitra raisiko aty dia manovana azy mivavaka ho azy foana dia hitako hoe tena mbola midariko avy izy tsy manao an'izany tsoa fa efa tena lamimatateraka mihitsy tamin'ny alim-bavaka tsy mivavaka fa nanao alim-bavaka tao an-trano dia ozy hoe ty taona ty hoa dia tena raisiko mihitsy hoe taona mifanafana hoa dia taona fitahian'Andriamanitra dia za mihitsy nanamboatra le dosie nataoko dosie amin'ny vadinao io nataoko finana izy ianao nanamboatra dosie dia izy nitafiditra ny asa dia nambambariko fotsy ilay izy dia hoe inona zany diplôma dia tsisy manana diplôma fa hoe nanaran'i Jesosy nataoko diplôma dia efa tafiditra izy tafiditra anazy izy dia tsara be fihetsika io za vehivavy zany maheresy meo micro izy voninahitra ho an'Andriamanitra sera Brigitte no anarako nijoroako vavolombelona fiadanana ao am-pastera dia fiadanana ao antsika tsirairay avitra za dia anisan'le olona tena nijaly tao anatin'ny tokantrano tamin'izany ato mbola tsy mivavaka dia anisan'le olona hoe tena tsy manana fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa rehefa tonga tato amin'ity fiangonana ity dia feno ny fitahian'Andriamanitra feno ny fiarovan'Andriamanitra le tsy fananana le tsy fananana ny tena nampijaly le tsy fananana ny tena nampijaly fa manambady ihany nefa ny sa manambady fa vadindray mba tsy mampijaly mampijaly fa mampijaly ahoana koa mampijaly le hitanao le mamilava dia tsy mampiditra vola dia tena hoe tena akorotany fa isorako an'Andriamanitra rehefa tena nitojo nandrosona nanompon'Andriamanitra dia nilamina ny tokantrano voavonjy ny vady aman-janaka efa mivavaka daholo zahay izao efa vadinao efa ato izy fa any laoty any amin'ny laoty eny tompo manana ny raiky tsanga izy eny tompo efa tsy mamilava tso efa tsy mamilava tso ary ny zanaka efa ao koa tompoka miova tanteraka ny fiainana am'izao tanteraka daholo asiana tehaka mafy zany ra latsaina-bavy nareo fa izy nareo miperaka any manakambahiny manakambahiny eny tompoka fa pozin'le fianakavinana tena niaina tao anaty adalàna mihitsy tena niaina tao anatin'ny adalàna fa fahitako anao zao koa le tsy manaiky lembena ny vady anao reny le mahay vava mihitsy tena za mihitsy zay mihitsy sekatenentsy voalohany fa za tena nisan'ny tena le vehivavy tena kizitina sady tena le mora tezitra sady tena le tsy azo atao nininina fa ianao ny famaly amiko fa za koa tsy manaiky izany fa isorako an'Andriamanitra fa tsy amin'izany tsontsika sinapeka mampiasa fiadanany tompo ho an'ny fiangonana dia fiadanany tompo pastera tao anatin'izay fiainana teo aloha talohana nanomponan'ny tompo dia ny fiaina tokantrano tena tsy lamina ady lava ao anatin'ny herintaona zay intelo misaraka misaraka mitsoka makany mamany ihany no firy taona fanambadiana teo zany 13 taona efa niteraka anakiroa dia misaraka dia isaky ny eo amin'ny 3 volana enimbolana raha miaritra kely indray dia miverina kely indray dia misaraka foana nga vononao izy tamin'izany maditra be mbola tamin'ny fiainana zao tontolo izao mamono mihitsy za tsy dia mikasitanana fa zany ohatra ny hoe mitona ny namako misotro toka ao an-trano dia mandefa zava-maneno be le mitabataba be le reny dia za moa mpampandia tany amin'ireny famadihana sy zavatra reny dia rehefa misy fotoana tsy tian'le za manao an'le izy dia misy fotoana koa za mijanona ao tanàna dia namako tomoko makao aminay dia eo mirevirevy misotro toka dia tezitra dia misaraka dia isaky ny manao zavatra dia tsy matsangan-javatra mihitsy misy fotoana zay nanangom-bola dia anao trano dia efa navita brika efa navita tafo efa navita hazo dia ampidiriny devoly ny olana dia ravaina indray zaraina indray ny fitaovana anaovana ny trano sy ny zaraina indray fanana dia misaraka indray dia samy manao ny trano indray za manao ny trano lasa indray manao izy indray manao any amin'izay misy anazy any dia rehefa taty arina aiza vadinao aloha fampanao délivrance atao amin'ny temple izy am'izay avy alo iza ny anara Yalfine Yalfine rana vavy Yalfine na vi vetivety aloha iny izy iny asivitehaka mavy za dia rehefa nandeha ny fotoana dia za aloha niditra mivavaka voaloha tany amin'ny 3 frère tamin'izany fa mbola tsisy fotoana mivavaka teto tsisy fiangonana teto dia lasa nivavaka tany tamin'izany dia izy mbola tsy mivavaka dia
efa mivavaka indray a dia gafiny tamin'izany tsy tiany le fivavahana ty tamin'izany tsy tiany tsy tiany izy indray tsy tia izy indray izy zany sady tsy tia mirevo no tsy tia fivavahana koa tsy mirevy izy aty dia rehefa hivavaka dia tamin'izany misy olana foana dia iny izy ny fiadanana dia tao anatin'izany fitolomana dia letiko ambavaka tena nytomaniko teo anatren'Andriamanitra mihitsy Jesosy eo efa ela zay mba te hiova fa mba tena kasiony vadiko a za efa nandroso tamin'izany efa mivavaka foana dia rehefa nikasihan'ny tompo teny a dia tamin'ny alalan'io televizion amité io a no nikasihan'ny tompo mivadiko tamin'izany za isan'andro raha manao iny izy miteny hoe vao ny voliko hoe vao ny oloko hoe ino ny vanginana amin'ny tabataba wa dia za tsy leo fa alefako foana le toriteny alefako foana le toriteny amin'ny tele dia farany amin'izay a za mandeha mivavaka izy mivarotra tsy haiko izay kasiky ny fanahy masina tamin'le toriteny tao fa nanaraka toriteny a voninahitra ho an'ny tompo fa izy indray no nitarika ana sinatehaka mafy alleloia fiadanany tompony anabavy alfininy meo micro izy fiadanany Jesosy fiadanany Jesosy ho an'ny fiangonana dia fiadanany Jesosy ono a inona no natonga anao tsy tia fivavahana taty tamin'ireny natongana tsy tia fivavahana taty a tsy hoe le fivavahana ny alako fa le za zany taloha eritreritra hoe efa mivavaka dia miova eo ny toetra dia tsy niova mihitsy le toetra satria hoe anara makany am-piangonana nefa ny atao ihany atao dia tsy nankasitraka an'le hoe taty dia tamin'izay ny zanako vavin-drarako hoe aza miaraka ny dada fa alohany amin'ny fiangonana-drazana ihany satria tsy niova mihitsy ho any ataony dia ina ny andany-potoana any dia rehefa nandre nitoko teny pastera le mandeha amin'ny tele zay rehefa eo izy dia vodoko ny tele fa rehefa laza izy dia alefako ihany mahay teknika koa izy asivitehaka mafy zany mahay teknika izy dia rehefa laza izy dia rehefa tsy eo izy dia meny zay dia tamin'izany le 2018 e fotoana amin'ny fanapahan-kevitra dia rehefa nandalo ady mafy ny fianakavianay nisy fotoana resaka tany dia tsy maintsy nindram-bola tambongo zay tsy akiresaka tamin'izany fa natao tsokosoko dia rehefa nisy fotoana tsy tavavery ny volo io dia nahenao ny tokoteny iny dia le vola nefa latsinainy tsy maintsy aterina dia niteny tany am-banky hoe miakatra isenao dia enao daholo mandony rehetrarehetra dia tsisy resaka ao an-trano fa samy mamany olana zany dia rehefa nandeha tokoteny hoe enao ve ranabavy efa zao manjoanao dia mbola iavinavina ihany dia rehefa nandeha dia latsinainy maraina tamin'ny vavaka akisisika be pastera Tofo dia tsy mbola hitako izany tokafrezany fa nandeha fotsiny aho dia niala teo amin'ny topy tsisy nitondra aho dia nandeha dia hitako izay sera fara zay hoe sedy hoe dia vavaka dia niaraka tao zay roa izy koa narary ny idirany tao dia rehefa tonga tao dia tena mivavaka tamin'ny foko rehetra dia rehefa mivavaka izay dia ohatran'iny nisy lalana nitarihan'ny tompo dia tonga ny alahady tena nivarotra tan'izay mamanay dia le olo io tsy nentina me le vola satria hoe tsy mbola milamina tsara ny taratasy dia rehefa nakany le olo io izay alahady andoavana le vola latsinainy zany dia seho ny voninahitr'Andriamanitra satria tao ambadika le nametrahana tanana izay nandeha le alahady ilo dia nitoy vavaka foana zany andavanandro dia atalata androso teo aloha dia le mitazona taratasy dia le natrosany tazona taratasy eny favampasterana dia tao ambadika iny dia nody dia avy eo niantso an'le madama mividy an'le tany mamanay zay dia ozy izy hoe makanesa aty dia ho an'ny tompo voninahitra fandramy zavatra rehetra azo alleluia tsy fitehaka mafy dia manaona fifankatiavana amin'izao dia tao ambadika izay dia izy alahady foana mandeha dia ozy hoe za tsy handeha alahady zany fa sabata ny aho sabata nolazain'ny baiboly dia na sabata dia nanomboka nanahaka na sabata amin'izay koa izy dia tsy nandeha lahady fa sabata dia misy fotoana andavanandro mandeha dia zao larobia mandeha foana indray dia izy manao missionnaire miaraka amin'ny masoka efa manao missionnaire koa zao eny tompo asivitehaka mafy dia ahoana ozy izy le namana taloha reny raha laha amin'izao nareo lasa mivavaka be lasa missionnaire tamin'izany a ny atomboanay a mitory filazany tsara teo amin'ny toerana misy ana mihitsy navoaka amin'ny bafila rehetra le nananana dia natao navadika fitoriana filazany tsara fa tena tamin'izany a menatra ihany aloha satria hoe io le fotoana olona isotro toka satria zay mivarotra toka dia mivarotra tsakitsaky a tamin'izany dia rehefa hoe fety pakana ohatr'izany dia nenay fifaliana anay zay manana babisy biara
dia avoaka eo amin'ny tamin'ny malalaka zay dia asiana labera asiana toaka asiana tsakitsaky dia alefako ny zava-maneniko tamin'izany zay manana zava-maneno indrindrany ianao raha hoe mitory filazantsara akaikinay dia takomanay amin'ilay zava-manenonay zava-maneno alefanay mafy mpitory tena kalamanjany alefako mafy be zava-maneno ohatrany tsisy eny zay tenen'le loha tamin'izany dia taty ariana tena voninahitra ho antofa be da be ny olona voasarika mivavaka noho ny hoe zay lasa mivadika mitory filazantsara deka mafy nareo ndray zao ny lasa mpitory tena kalamanjany zay lasa mitory filazantsara ka telo isa-taona zay farany tsy misy manao fitoriana filazantsara eo amin'ny fokotany misy anay satria tamin'izany fotoana zany za ao anatin'ny taona ray ngamba ny tena adalana ny atao eo amin'ny fokotany dia nozy onerako ty eo amin'Andriamanitra mba voninahitra mantofa efa mba nitory filazantsara kely sy dia voateto Madagasikara miaraka maso gospel misy fotoana mba mavita tena hoe mba ny tena mba mitarika fotoana tsofina ranonareo dia feno fahasoavana dia ho ampiasain'ny tompo hatrany amen. Isaorantsika ny tompo izay fijoroana vavolombelona teo zay ino moa zany fa misabotsy ho avy izao no andro fahatelo amin'ity seminaire ny tokantrano seminaire ny fanambadiana ity izay tena hoe anoroakevitra mihitsy tanora moa zany zao aloha mbola miresaka amin'le fomba fiaingana sy fomba resahana momba mivady io hoe vady manahoana ny tokony arana ahoana ny fomba fisafidianana vady fa misabotsy dia resaka mihitsy lalindalina momba n'ireo tokantrano zay efa mivady herintaona 10 taona 20 taona 5 taona nefa ny tena mandalo olana am'izao ny fomba hiatsehanao ranabavy anio fampirafesana taon'ny vadinao io ny fomba hiatsehanao an'le hoe mamono anao foana izy dia tsy manome vola tsy manome karama ahoana ny fomba hiatsehanao an'ireo le hoe ny vadinao miainao anatina tena hoe faratapony tena adalana am'izao fotoana zao zany no ianaratsika ny fomba hiatsehanao fampianarana ny atao fa tsy resaka sentiment tsy resaka fihetsepo tsy resaka kabary tsy resaka fampaherezana tsy resaka fampaherezana mahereza ranabavy fa mbola tonga lay masoandro mahereza rahalahy fa tena mbola ivay olanao tsy resaka fifampaherezana fa tena fampianarana hoe mikorotana ny tokantranonao miady lavinareo mivady tsy mody atrary ny vadinao fa any am'le vehivavy any na any am'le lehilahy any ahoana ny fomba hiatsehanao an'io ampilamina ny tokantranonao ka hananao fiainana vaovao zany ny zavatra ampianarana ary efa naverimberiko teto tamin'ny herinandro fa mandritra nyity volany ity tsika dia hitondra ny sary satria ny vadinao nge tsy voataonanao any mety miloky izy zao any anaty adalana rongony labera namandratsy vehivavy any anaty mety mbola tena milalao ody koa raha ny vadinao tao amin'io izy andoro dady ivavaka fa mikorotana ny tokantranontsika opainy ianao mitonataona azy ivavaka eo ka izy mety tsy andeha hiaraka aminao fa etony sariny dia andao entina mambavaka tsy mitovy an'le any ampanompo sampireny le hitondra sary dia andeha hanozon'olona ny ataontsika tsy zany fa hitondra sary hoentina mambavaka mba hiala am'rongony hiala am'fampirafesana ametranao ianao no ametra tanana azy ary raha tsy hitondra sary ianao tsy maninona fa alaovy le sariny sarinareo mivady tamin'ny mariage sarinareo mivady tamin'ny vodiondrina tamin'ny soratra na sarinareo farany tamin'ny tapabolana ny aranakasary na le sarinareo tany tamatavy nanao fitsangatsangana iny alovy amin'ny alovy amin'ny telefôna alovy sary amin'ny telefôna pio sary amin'ny telefôna dia rehefa mandeha mivavaka ao am-piangonana ametranao tanan'ireo sary reo jesosy ty vadiko ty jesosy reto ny sariny taminay dia ametrahana tanana mihitsy ny ataontsika moa amin'ity sabotsy ty sady hitondra mambavaka ny vadinao tsika hitondra mambavaka ny zanakao misy aminareo reo maditra zanaka
izy telo mianada samy maditra be daholy samy eo anatin'ny ditra faratapony daholo izy telo mianada zanako de tsisy ninona azonao atao am'izany raha nabavy raha tsy mampiasa vavaka mahery ny vavaka mahery vaika de hoetitsika eo anatren'Andriamanitra hoetitsika eo anatren'Andriamanitra ilay kapiteny anankiray rehefa nararany zanany ny zanany tsy afaka nandenakaiza ny zanany marary eo ambony fandrina fa izy ny akohaka anakeo am' Jesosy de ny tantara momba n'io zanany taizan'io izy hoe marary mafy de ozy izy le kapiteny hoe mitenena ihany de ho sitrana ny ankizilahako mitenena ihany de ho sitrana ny ankizilahako inona ny dikan'izany teo n'eo ihany Jesosy de niteny hoe sitrany ianao ry zazalahy de Jesosy mivavaka ty am'le toerana misy azy le zazalahy sitrana rian'ny trano misy azy sitrana eo ambony fandrina ka ohatry zany mihitsy ty vavaka ho ataotsika ty ivavaka tsika ny sabotsy ho avy izao hitondra ny sariny zanakao ny akohonanao reto tompony akohonako de tsika mivavaka eto amin'ny toerana misy atsika ny zanakao any misy herin'Andriamanitra manetsika azy zany ny fiasan'Andriamanitra ka zava-dehibe ty fotoanantsika ty zay andraisantsika zay fampianarana sy vavaka lehibe ho an'ny akohonana izay sabotsy ho avy izao fa 9 volana martsa fa 9 volana martsa amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny 3 frère andrefa nambojanary eto Jerusalema Karobato ambany atsimo commune indrindrindrindra eto bypass rond-point Mbomanambola temple de la foi bypass manerana ny trano fivavahana vaon'oloko iresaka momba an'izay tokantrano zay arivavaka momba an'izay tsika ny tenako pasteur Tina Randriary Malala ny hitondra ny fampianarana hitondra ny pedin'Andriamanitra ary hitondra ny vavaka ho atsika menakavy mametraka mandram-piona mandram-pitafa ary matoka fa anao zavatra sady ny tompo ho anao sy ny akonanao velo matoka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba azy